vanay fotony hatramin'ny mampitondra fivavahana ary dia vanay fotony. Hatrany mizemizery ohatra mbola miverina ilay izy misaotra ny be dia be zareo zay efa resy lahatra. Tsy fantatro izay any an-tsaina fa mety misy resy lahatra dia mivoy an'ilay izy sorana betsaka tompoko. Fa ilay refondation tena resahana tsy ilay refondation voiziny hiverin'ny sasany fa mahay azy fa efa nresantsika teto ny ampahany amin'ilay refondation. Dikan'izay raha miteny ny sasany ndao no refondation rehefa mbola tsy aorianantsika izy fa mahita refondation hafa ndray dia mitenena kosa ianao gasikara mba mitenena ianao ianao koa nge citoyen responsable amina ianao zao no atao hoe député ianao no mitanisany zavatra tadiavina isanandro isanandro eto gasikara ianao zao ny solombavam-bahoaka raha izaho manokana tsy manome voninkazo ianao fa lehilahy ianao député ianao ka dia rehefa hitanao fa miteny refondation le olona dia amin'ny tanio mazava mihitsy le olona dia raha fondation entiny RCR miaraka amin'ny Lazare Zaverson ve ty sa hafa fa ny refondation nay tsy régime politique fa ny sasany tia hanova régime politique hitra anaty tezamita anaovana refondation azahoana seza tsy régime malezika régime politique ray structure économique organisation sociale miaraka reo telo reo zay ny refondation no voizinay teto fa tsy hitovizanay ambesiny maro zay zavatra zay ary système le izy zay no nampiasa le vocabulaire systémique voalohany teto Madagasikara fa tsy tenen'izany mpanao gazety sasany hoe nazan'izany koa hony izy fa misy arsiva zany gasikara ka sorana be deabe rehefa resy lahatra ianao moa manontany hoe refondation inona le izy dia azontsika développer tsikelikely le izy dia ho an'izay resy lahatra zay ma rassemblement des citoyens responsables an'izy voizo any amin'ny olona any le izy tsy mila tenenina avy eo Lazare Zaverson tsy mila tenenina avy eo RCR voizy le izy rehefa hitanao fa mariny rehefa tonga amin'ny fotoana on se rassemble fa mpiantsosika hoe raha Lazare Zaverson no entinareo disonareo fa za tsy patron antoko aza mieritreritra anao patron zany ka za raha mandray ndraikitreto dia adidy mampiray antsika gasikara fa tsy hoe izany teo alohany eto amin'ity fireneny ity fa marary mijery ny fireneko dia mitsangana hanova le rafitra mba ahitana fiarahamonina tsaratsara kokoa.